fanahy tenin'Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara. Andriamanitra ny fampampo mandrakizay tokoa ianao zay manokatra ny fonao andray anay mpanota satria fantatrao fa ny fonao no vato lampy sy mizongozona ary ny andrasanao anay dia ny bazonay zany fiadanam-po vokatra ny fandresenao tokoa ny ratsy rehetra hatramin'ny fahafatesana satria nitahotra ny fahafatesana indrindraindrindra no tena fatotra zay mangeja mampilofika mandresy na olombelona anay nefa izaniko sandraisinao teo amin'ny tenanao ka nasehonao ny antony mandriamanitra anao zay tsy voatana ny gada sy ny fatotro ny fahafatesana ary miaraka amin'izay raha nitsangana ianao dia miantso anay koa mba handraisy andova ny fanjakanao be voninahitra dia ny fiadananao tokoa zay mandresy ny ratsy rehetra ny fanjakan'Andriamanitra ho fiainana mandrakizay misaotra anao Jesosy amin'ny afatra efa nampitondrainao ny mpanomponao ary mangataka tokoa zay mba hiasanao fanahy masina ataonao an-tsainay zany ary fataonao ponay mba hiorona marina ato anatinay ny finonanao dia ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery fa mbola mitenena ry tompo araky ny fombanao fa miainao ny mpanomponao amin'ny anaranao ry Jesosy irery amen. Fa ny indrindra manolotra ny fiarabana masina sy ny firaretso ho antsika ankonan'Andriamanitra amin'ity andro zoma faharoa ny volana février zany 20 février taona 2024 ny tenin'Andriamanitra zay mbola iarahantsika mandray mandinika mampiorenana ny finoantsika ny filazantsara araka ny jaona ny filazantsara araka ny jaona toko faharoapolo horaisika amin'izany ny andinin'ny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo jaona toko faharoapolo ny andinin'ny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo dia vitatsika dia rahantsika mamaky zany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo aho sady izany teny zany no lazainy taminy ary rehefa arivan'ny andro voalohany amin'ny herinandro raha voarindrina ny varavaran'izay niangona ny mpianatra no ny fatahoran'i Jesosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo ary rehefa nilany zany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lany vony dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo amen. Izy tokoa moa ny tsy ho faly raha mahita an'i Jesosy amiaona amin'i Jesosy ka zao atao hoe sehon-javatra dia misy votoatin-kevy dehibe dia ny afatr'Andriamanitra zay mimpanjinitsika nandritra ty herinandro ty dia ny amin'ny hoe ny fisehon'Andriamanitra n'Andriamanitra miseho dia mitondra fanavotana ho an'ny olona. Ino moa natao hoe fanavotana? Ino natao hoe avotra dia zay nisorona amin'ny toeran-tsarotra zay misy azy ohatrany hoe any am-pony zany ianao na tokony higadra any ianao na tokony handovolabe ianao nefa rehefa no avota ianao dia voavela eriko vototra ny sazonao afaka ianao satria raha ny amin'Andriamanitra dia efa nisy tokoa nandoa zay vidin'izay ary zay natao hoe fanavotana fantatsika loatra zany dia hoe fividianana na tany io na fanaka mba hiverina amin'izay teoko ny verenany arety hoe miverina amin'Andriamanitra. Andriamanitra tokoa dia miseho amin'ny olony raha zao tantara zao satria tsy mahafoy azy izy ka dia manavotra azy zany dia atao indrindra amin'ny fotoana sy amin'ny sarotra zay diavintsika ary zany indrindra nahazo reto mpianatra zay nianjeny Jiosy. Ino moa ny antony nianjeny Jiosy azy? Satria nanaraka an'i Jesosy na nanaraka ny fampianaran'i Jesosy izy ka
tsy vitsy ny zavatra nafotoana azy reo ohatra nanasitrana le lamalemy tanana na le boky andro sabata avokoa zany sy ny hafa koa entina iampangana azy fa ny tena nanenjehany azy moa dia ny hoe Jesosy ny lazany hoe izaho sy ny ray dia iraha ihany dia ny Andriamanitra azy zanak'Andriamanitra azy ka reo mpianatra reo dia nangatony tandro zany fampianarany zany ary rehefa nombony Jesosy dia nitsangana indray dia inona nitoriany velona Jesosy nitsangana tamin'ny maty tsy voatanany fasana fahatezerany zany atadintsika tsara re tantarany hoe rehefa nahita reo mpiambinany hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa lehilahy io satria ny fasana aza dia nianjely seho tamin'ny fahazavana no nanakodian'ilay vato rehefa tonga teo Maria tonga ny mpianatra tsy nahita tadiorena moa fandrina reo vehivavy dia hoe aona hoe reo olo ampisorona laza hoe tsy nisy nitsangan'izany fa ny mpianany ihany no nangalatra ny vatany ka ireto mitory fa velona ary velona tokoa Jesosy tsy maintsy enjehina izy amin'izany fanenjehanany zany dia satria vitsy anisy izy dia voatery nitokana niafina tany amin'ny efitra ambony zay atahotra reo Jiosy reo lohany pisorony reo ka miotakotaka be ny ihany ny fony dia very hevitra izy dia tonga teo aminy Maria Magdalena araka ny vakitsika teo izy moa izy fa lay vehivavy zay nivoan'ny fanafito ao hoe Maria Magdalena tamin'izao efa nahita ny tompo amo izy zany hoe efa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy fa tsy nizany no maty izy kanefa na dia nandreana zany ny mpianatra dia zao narytoky avy hatrany hoe sanganina satria zany fanambarana amin'ny tsanganan'i Jesosy zany indrindra io sika nanenjehan'ny Jiosy azy ary ankalany tsy any Jesosy any fa zay rehetra nanaraka azy dia ny mpianatra indrindra zany miaraka amin'izany ny tompo raha teo tsy mbola niseho teo aminy ka dia sahiran-tsaina izy anotokina aiza no ifarana ary inona ny zavatra zay iseho ka tao anatiny zany hoe fiotakotahany fony na tebotebo sy fahaverezakevitra lala izany inona ny zavatra niseho endro Jesosy nitsangana nijoro teo afovoany niseho taminy ary dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo zavatra tsy tratra ny sainy zany mahagaga indrindra zany ka foana niaraka tamin'izay nitahotra rehetraka rehefa nahita ny tompo izy ary nahita fa tena marina ny fanambarany Maria Magdalena fa tsy maty tokoa Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ary sanatria raha nanadino na nahafo ny mpianana izy Andriamanitra ve mahafoy ny olona sanatria zany tsy mahafoy izy na mandao indrindra rehefa tojo fahorinana ao anatin'ny fotoam-pahorina ary indrindrinina ny hoe fanenjehan'ny Jiosy azy noho ny amin'ny azo fijalian'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia nitanterahan'ny tompeto araka ny teniny tamin'ny Josua raha nitarika ny zanak'Israely Josua moa indray nandimby any Mosesy fantatritsika loatra raha hiditra ny tany Kanana dia meny tompo toky azo antoka Josua aona ho izy tsy andahoanao mihitsy ao izy na afoy anao akory Josua toko voalohany andiny fadimy zay hita koa ary amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fadimy arak'izay tsy miova Jesosy hatrizay mandraka androany koa ary io mandrakizay ka amin'ity fotoana androany eto amintsika ity raha misy amintsika tokoa mahatsiaro fa mitebitebina tahotra izy manana ady manokana izy ampahorin'ny orohoro izy manana antom-pahasairanana zay manjohy azy mandevlevy ao anatika mikiky ny finoany ao mihinana ny eritreriny ao tsy anany fiadanana ny afatra lehibe ary toko antsika amin'ity andro ity dia hoe tonga eto amintsika eto afovoantsika Jesosy ary mitondra fanasitranana lehibe izy fampianonana lehibe dia ny hoe fiadanana ho anareo mandraka ankehitriny raha fantatritsika loatra tsy mila fandiniana lalina akory fa mbola manjoy ny olona tokoa ny tahotra sy ny tebiteby ny antony ara-piainana io ny antony ara-pivelomana io ny antony ara-piarahamonina samihafa io dia mampahory azy tokoa zany tahotra zany ka tsy azony tena hoe miaina na tena mivelona amin'ny fiadanana na mivelona sy mivelatra ara-dalàna amin'izay hoe mahaolo azy fotsiny ihany azy kanefa isaorantsika indrindra ny tompo fa tsy mahafoy antsika Jesosy ary dia izy koa mbola manjohy antsika zay na manjohy antsika manaraka antsika ny tahotra ny tompo manjohy antsika koa
eo am'zany hoe tahotra sy ny atsika rehetra zany aono zany manambara tokoa araky ny fanambarana ny fa izy natao hoe sakaizan'ny ory sakaizan'ny ory jesosy ary de mametoky araky ny voasoratra eto manao hoe dia tonga jesosy ka nitsangana teo afovoany raha nahitavyreo ny rory zany de nanao tamin'ny hoe fiadanana ho anareo fanahy mahatoky sy manome toky zany ny fanahin'Andriamanitra zay entiny mampahirezany antsika fanahy mahatoky fanahy mampahatoky an'Andriamanitra fa tsy sanatria fanahy matahotra izy ka tsy afaka avonjy na koa hoe mampitahotra atsika izy sanatria satria Andriamanitra tia tokoa ary tia mandrak'izay izy arak'izay ahoanany am'ty hoe fitiavan'Andriamanitra fitiavana mandrak'izay fantatsika loatra moa le tenin'Andriamanitra ravako ny hoe fa fitiavana mandrak'izay izy no itiavako anao ka mpaharetako famoram-po aminao Andriamanitra tsy miova ary miaraka am'zany dia amin'ny fitiavana zany dia tsy voasakana koa izy amin'ny fitiavany zavatra lehibe zany mety isany enikelinanao na manodidina anao dia anao io ve mbo mendrika izao aonao izy tsy tonga iantsony marina fa mpanota indrindra zay melohana indrindra zay atao tsinitsinina indrindra na ianao ary mety eritreritra hoe za ty tokoa momba de isa totsia rehefa tianao izy dia hoy ny soratra masina tia ny azy izy ho izy am'izao tontolo zao dia tia azy hatramin'ny farany zao no toko fatelo ambin'ny folo andininy voalohany eo tapany faharoa ka na inona zavatra miseho na miatra tahaka anazy reto mpianatra reto masakana ny fitiavan'i Jesosy azy veo tsy ho tonga eo aminy zay fitiavan'Andriamanitra zay no mahamanina an'Andriamanitra mandraka ariva ihany ondriny ka hitenenana hoe izany mpiandro tsara manolotra any ainy hamonjy ny ondriny ny mpikarama ho izy raha tonga ny abodina no ataony lao zany ny ondriny satria mpikarama izy Jesosy ve mpikarama tsy mpikarama izy sanatria rehefa tia tokoa dia tia ary tsy misy masaka anazy tsy hitina aneo ny fitiavany zany ny fony mahandriamanitra an Jesosy zany ny fony Jesosy ary hoantsika zay mifory amin'ny anarany tokoa eto am'ty dobomasiny ty am'ty andro ity ka vonony hitady azy vonona iaona aminy mangeta hitandreny feony dia mbola manome toky asianao Jesosy teny diso fantatritsika loatra nefa entina izy eo amin'ny tompo am'bavaka zany aonao izy na aiza na aiza ny mangonina ny roa na telo amin'ny anarako dia ao avony aho tena ao amin'ny asitsika izy miditra mifotsika izy de mandrava zay rehetra tsy azy eo mandrava zay manariko arehetra ao mandrava misakatsakana sy ny hevitra zay tsy azontsika tena miray amin'Andriamanitra sy mahita ny voninahiny eto dia mitavatra zany ka io teny hoe ao avony aho dia mitovy amin'ny tenin' Jesosy ety amin'ny apokalipsy aonao izy indro mitsanga reo mbaravarana aho ka mandondonany raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho hiara sakafo aminy aho ary izy amiko milaza hoe miray aina amin'ny olona zay tiany izy ary lalipaka zay ongotana tsy ahozongozonina zany fitiavan'Andriamanitra zany nyena amin'ny paosy apôstôly na ao anatin'ny tena natery azy de aonao izy izy no asaraka atsika amin'ny fitiavana Kristy tsy misy io entina de hoe matahotra tohinona azy ianao mety ny fanenjehany zay manodidina anao mahasaraka anao fitiavan'i Kristy ve io isika mety mahasaraka fa izy tsy mahasaraka araky ny teny hoe na dia tsy matoky azy sika mbola matoky zany hoe tsy miova Jesosy rehefa tia dia tia fa tsy hoe miena ny fitiavany na mivily ny fitiavany na takona ny fitiavany na voasakana ny fitiavany fa rehefa tia dia varavarana zay sokafany zany ho asy ireo hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra feno ny fiadanana ka milaza tokoa zany fa te hiara-monina amitsika izy hifanindrotraina amitsika ny tompo ary hananatsika tena firaisana azo antoka mihitsy miorona aminy izy antsika ary isika azy zany hoe tsy hotapaka na foana ny fifamatoratsika amin'ny ninoninona mety fisedrana na fanomitohinana ny finoatsika de isika nandray azy ary izy tiantsika ka mamonjy antsika araka zany tonga tsy koa Jesosy tsy hoe nijery fotsiny izy sanatria fa ny teniny eto de ny hoe fiadanana ho anareo na mety iny ve izy hoe ndry ianareo to tsy mihinonareo to morampararetsy nareo
aiza le finoanareo an'andriamanitra nga tsy efa menanareo zany nga tsy efa nomena fahefananareo itoroteny amoakademiny azy ny sisa tsy nisy fanomezantsiny na fanamelohana amin'ny mpianatra tsy zay ny nataon'i Jesosy hoe fiadanana satria izy rehetra reo nge dia raha ny marina raraka ny tantara samy nafonian'i Jesosy tamin'ny fotoan-tsarotra zay niaretana an' Jesosy dia tamin'ny fotoana zay nisamborana azy nanevatevana azy nandrorana azy namelahana tamaina azy nikapohana azy ary indrindra ny tsarana azy ka nanamelohana azy ombona teo amin'ny azo fijaliana isy nahajanona teo avy ny mpianatra tsy nahazo nazy intsony la teny mamy hoe tompo ankany amin'iza moa izay raha nantany Jesosy fa izay hoe nary koa vamba te hiala fa niala avokoa ary ndray Petera le mpianatra atao hoe naningana amin'ny hafanam-pony tompo ao iako fa tsy vadika aminao zay hoe nataon'ny sisy rehefa niakitra ny fisaran'i Jesosy ny ororo indrindra rehefa tonga nanatsika azy nantany azy zaravavy kely nanao taminy hoe ity koa no mban'i Jesosy avy any Nazareta ao Matteo 7:20 io andeha faraka amin'ny fito dia ny voasoratra ary nandagny indray tamin'ny fianianany Petera ka nanao hoe tsy fantatro izany lehilahy zany tahotra saotra satria tsy mbola ny voatafy miery avy any ambony tokoa misaotra an'Andriamanitra fa nitsentinina amin'ny tahotra na ny tahotrao na ny fiovaovan'ny fotsika hoe anio ty mafana ampitso miemotra mangatsika fa tonga izy dia milaza hoe fiadanana ary fiadanana tokoa ho anao ry olona osafo fa be ny fandeferany ary tsy miavona ampo Jesosy ry avako inona ny antony satria tia izy zay ihany rehefa tia dia ny fitiavana manarona ny fahotana rehetra mahagaga io kanefa zay indrindra ny Mandriamanitra ary mampamonjy azy ary tia amin'ny fitiavana tsy manisy fepetra izy zay na nisy fepetra mantsisitra tsy tanteraka dia zay le fanomezantsiny fa tefa tonga eo izy tsy nampamoaka an'ireo izy fa ino reto tahotra mazo tsy misy zany fa rehefa hoe fiadananareo dia maneho ny fitiavany amin'ny fomba tsy misy fepetra tena nataony mame zay mahafatrapo fiteny ilain'ny olona izy velomany teny hoe ny fiadanan'Andriamanitra ny fiadanan'Andriamanitra ao na nyteniny hatramin'ny ela raha tany fahababona tamin'ny Babilôna ny zanak'i Israely zao izy malana ny hevitra everako anareo amin'ny Jehova dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany Jeremia 7:20 dia ny faraka amin'ny 10 fantatsika loatra iteny io dia azony ety varotra amin'ny Jesosy tiavako araka izany manana ny Moïse tokoa ty hoe fiadanana zay omen'Andriamanitra ny olony ity inona ny toetrany hafa indrindra ty fiadanana ity rehefa io fiadanana io ny tonga eo dia resy ny tahotra rehetra mitsahatra ary foana ny fampiororona rehetra ntsika olombelona moa ny fiadanana dia mety ho inany dikan'izay dia atao zay ampanankarena abe vola sambatro ny filazany sasany dia hoe tsy misy zay mahory atsy zay le fiadanana kanefa mpanankarena ve dia tena olona atao hoe feno tokotokoa ary miadanam-po hoe le olona anakiray zay hoe arakaraky ny hananany be ny voamaika tompo koa ny teboteby fa ina mahatonga le teboteby eny mety misy angaratra sy ny sisa fa indrindrandrindra hoe so votsitra eo na ena eo dia ampahoriny devoly eo satria ny fiadanana masina avy any ambony izy fa tsy avy amin'ny tany tsy miankina amin'izay fananana ny olona ny fiadanana fa miankina amin'Andriamanitra ihany arak'izay ny hoe fiadanana nareo dia midika hoe fitsarana tokoa ho anareo zay mino fitsarana satria vita ny adinareo Jesosy no efa nandrisy tsy nahazonazy ny fasana tsy nahafaty azy ny fahafatesana nanafaty azy mandrakizay fa raha maty izy dia mbola nitsangana ka velona ary velona mandrakizay ary dia ampinao amin'ny Apokalipsy 1:20 hoe sady nomena ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainatsita ary dia voasoratra hoe ary rehefa nilazany Jesosy ho izy eto zany tamin'ny mpianatra hoe fiadanana nareo dina nataony nasehony azy ny tanany sy ny lanivony dia teo amin'ny nanombona azy reo mariky ny nanombona azy tamin'ny azo fijaliana so mbola mivoaka raha izy zao tsy efa olatra dia olatry ny fanasitrana ny ratra ny fotsika ola ny fanasitrana ny fahotana rehetra ao anaty mba hiverina hiavana amin'Andriamanitra isika arak'izany ny teny nataon'i Jesosy eto dia fananterana ny teny fanomanana ny mpianana mialofa izay
mialohany naterny aretany zany amin'ny jaliny ka ifanomeny ny mpianana eo ary amin'ny jana toko fefatra ambiny folo andiny fahavalo amporopolo dia tononontsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fiadanana ho izy no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko ho anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao ny fanomeko ho anareo, aza matahotra na malahelo ny fonareo. Azo aniko zany teny azany, tsy hitsoka ny teny satria fanekena masina nataon'Andriamanitra zany. Arak'izay mety isy nampitahotra anareo, mety isy namenzika anareo, kanefa hoy ny tompo matokia efa resy zany. Manao hoy Jesosy ty am'izao tontolo zao natanareo fahoriana, kanefa matoky zao efa naresy zao tontolo zao. Midikany dia rehefa avy eo dia hoe mitsahara fiadanana ho anareo. Milaza zany fa mahery noho ny mahery indrindra Jesosy, ary tsy mivadika ny amiova amin'ny teniny riavako fa tena Andriamanitra tokoa. Ary dia honao izy Andriamanitra tsy mba olona ka andainga, zanak'olombelona ka hanenina sanatria zany. Dikany zany hoe na misy fahatsosatsika, fahatsotsika, fahalemetsika, rehefa nanao fanekena tandrotra taminao izy tsy hitsoka iny. Paul de laza izy moa afaka nameriko ny olombo fidin'Andriamanitra ho izy, Andriamanitra no manamarina azy, namela heliko azy izy, dia niantso azy izy, dia nifidy azy izy, dia tafiny vonany izy. Moa efa nilaza va izy izy ka tsy efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho toviny nomeritoko fa telo roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo zany. Atao hoe tamin'ny vanandro voalohany niarahany Jehovah'Andriamanitra tamin'ny Israely zany, fanorenana lehibe zany hoe matokia efa trano voalohany ela maraka ankehitriny, ary manoavo rehetra tsy ova ny tenin'Andriamanitra hoe ay ianao efa nanavotra anao sy ny fidy anao any. Ka tsy misy trony izanizy araka zany ninina mahaova mandriamanitra n'Andriamanitra sanatria zany, dia mahaova ny fitiavany sy ny fiadanana zay omeny. Enina dia ny fahafatesana zay ny diaviny azy, ary eto dia ny hoe ny tahotra zay tsinona fatandindony ny fahafatesana zay nge le tahotra zay, dia mamiraviratra ny fon'ny mpianana io, tena manangolo tokoa tahaka ny fanangolen'ny devoly, kanefa tokony nomen'Andriamanitra momba ny olona izy. Raha miomba ny olona tokoa ny tompo, sapany fantanana kavanany fahamarinana mampombany azy ary arovany azy. Diteny izy aloha baba tahaka mpanao salama manao hoe ena dia mandeha mamaky ny loasa aliko ny fahafatesana amin'ny Davida dia tsy hatahotra ny loza fa ianao no amiko, ianao no momba ianao mitarika ianao miantoko ahy. Toy amin'lehibe ny anjelin' Jehovah dia mitobo manodidina izay matahotra azy. Ka asa lehibe nataon' Jesosy araka ny voalaza ny teny epistely tokoa amin'ny Hebreo manao hoe ko satria manana no famandrano zaza ho isika zany zay natsony, dia mba mandray zany koa Jesosy mba andringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny heriny fahafatesana dia izy io ny devolo misoratra masina, ary mba hanafany zay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fandevozana no mitahotra ny fahafatesana. Rehefa io ny mahazo ny olona miaina tsara ve izy? Mampalahelo izy, ory izy. Ary zany no ivorentsika maro toy izao, sarotra ny andro ankehitriny, mila toky, mila fiorenana, tsy mamitaka fa azo antoka dia Jesosy sy ny soratra masina izany. Ka zao trangan-javatra zao dia manambara fa Jesosy tokoa no tompo sy andrenin'ny fiadanana, dia manome zany fomba tsy misy fetrana, tsy misy fepetra koa ho an'izay tiny. Ary dia tanteraka tokoa ny teny mpahefany manao hoe miasa ho izy ka izy moa mahasakan'izany, miasa izy hanome ho asy ianao ny fiadanany amin'ity andro ity, raha manaikisika tsy misy mahasakana izany. Ary zany mahatonga ny hoe asa sy fampaherezana. Ao noho ny tsy avetrany dia hoe ampaherezana metratanana avetrany tsika, tsy maintsy ravana ny sakana rehetra, ary anatin'izany indrindra ny devoly. Miaraka amin'izany misy ny sakana koa tsikely dia ny vahotanana sy fahamarinana ao anatintsika ny tsy finoana indrindrindrena, dia voavoaka izy na roany izy amin'ny anaran'i Jesosy mba azontsika tokoa mandray hoe voavelany heliko ao raisy ny fanahy masina ho aminao ny fiadanana. Inona ary ny hevitra ty hoe fiadanana zay omen'Andriamanitra ny olona. Loany izy arak'izay manoloana ny tahotra zay mampitopatopa ny fon'ny mpianatr'Andriamanitra dia fitsaharana izy, fitsaharana amin'ny ady samihafa, amin'ny fitsapahana amin'ny setrasetra-pianana maro samihafa, fitsaharana io. Tsarovy amin'izany Jesosy rehefa
teny ambony ranomasina ny zambokely teny ampovoany atopatopa ny rivotra sy ny tafiditra endro ny tompo averiny nitsangana niororony hoe matototy aza matahotra izy matoky izavo iaka niditra tao amin'ny sambokely izy niaraka tam'izay tonga ny sambokely miaraka am'izay ny hoe fiadarana omen'Andriamanitra tokoa hoantsika dia fahononam-po ny filaza amin'izy io moa dia hevitra roa aza tsiny iray hoe fifehezantena na famehezantena maîtrise de soi zany fa ny anakiraiky io de le hoe mionona contentement azafady na koa dia ny vahiny hoe réconfort satria feno zany fiadavan'i Jesosy zany ary tsy azo antoka izy ka matateraka araka ny teny Paoly zay tsarotsika fa nanana tsiro ny adiavany fe zay hoe meny ny tompo azy teny azo antoka hoe ahoana ary nahafany ty tsiro ty aza sahiran-tsaina ianao ampoanao ny fahasoavako ny heritry de tanterahana amin'ny fahalemenao iny tompo de mionona ny fonony izy mahazo toko satria Andriamanitra mamezany toko zany tsy tokony olombelona ny olombelona moa de azo matahotra tsisy olana hoe filazana sasy moa tsisy problème tsia tsy mahavaha olana zany satria ny fiadanana isika de misy tompony avy any ambony io ny tompony mame azy mampidina azy mety amitsika ampiavana antsika amin'ny ray anondraisatsika tokoa ny fanahy fiadanana ka ny teny toy izao de nataon'ny tompo indrindra ho an'ny olona zay nantsony sy ny rano amin'ny fanompona ny mpianatra eto manana ady noho ny finoany an' Jesosy sy ny fifaharany am'izany finoany zany kanefa itsika koa raha nanaiky koa naraka an' Jesosy de manana an'izany de toraky zany koa manana ady noho ny fiantson'Andriamanitra antsika sy ny fikeratsika am'izany fiantsony zany satria atahoratsika lavitra tsy ho tanteraka ny fanompona zay petrak'Andriamanitra amitsika hoavy izy ngia anadany vita ve ny asanao anelanelany any de hoe tandremo mijery ny asanao ondry izy fa maty ny asanao velominy ray zay saiky maty izy avokoa zany manana ady isika noho ny fanatanterantsika ny sitrapony sy ny jorotsika amin'ny fahamarinana araka an'Andriamanitra ka tsy ary hahafaly ny fahavalon'Andriamanitra de ny devoly zany rehetrarehetra zany manana ady sika satria natsangana man'Andriamanitra ho vavolombelony fitsanganany ka tsy zakany devoly io tsy zakany nge dikan'Andriamanitra de hoe mazava naposak'Andriamanitra tsy eto amitsika any fa izy ho izy ao ho anatsika ao ka zay nitoetra atao amin'ny maizina sy no natao miariko ny fahafatesana mahita mazava lehibe de lay mazava Jesosy Kristy lay fahazavany zao tontolo zao tsy ny andoroara misy dorany de ny fahotako fampiposaka ny voninany de ny fitiavany indrindra de azoko toko hoe misaotra tompo ny amin'ny fiadanana tokoa zay omeny ao mandresy tokoa ny herin'ny maizy ny herin'ny ratsy rehetra ka mitoro ny filazantsarany hoe velona Jesosy ary miteny hoe satria velona moa izy dia ho velona koa inareo ny orory tokoa rety mpianatra ho fatsy zay de nangina aiza tsony zay ny filazantsara ny torina tao tratra ny fahosana kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra tonga Jesosy raha ny hevitra izy reo fa hoe ty am'izay ny tena takany hoe ora farany na minitra farany averomany ny Jesosy kosa dia ahoana farany ve zay vao manomboka rehefa avy niteny io Jesosy hoe fiadanana nareo dia naseho ny tanany farany mpianatra ho indray Jesosy tamin'izy zao fiadanana ho anareo tahaka nandray aho izy no andrahako anareo am'izay everinao fa tena malatsaka anao anaty lavaka anaty katerena sanatria afoizan'Andriamanitra anao tsarovy ahoana misy tsy foy ny sandriko ka tsy avozy dalovana ny sosotra ka tsy andreny fitarenanao manomboka nin'Andriamanitra ary misy eo tokoa ny herin'ny filazantsara'Andriamanitra zay nijoroany Paoly apôstôly vavolombelona hoe tsy misy ataoko rehareha fa tsy ny filazantsaran'i Jesosy herin'Andriamanitra ho famonjena zay minodikany teny hoe andraisany tokoa toky faononam-po fitsarana ary fiadanana fihitsika zao dinika mahafinaritra ho fampiorenana antsika zao voalohany dia mahery ary mahery indrindra ny fiadanana zay omen'Andriamanitra jereo tsara zany mpianatra efa miotakotaka amin'ny fo Jesosy iny nataony tao amin'ny sambokely mbola natory izy ary io de ratsiny nampatsiaro indrindra teny ray aman-drentsika teto ve zay indrindra amin'ny fotoana nisy fitakotrahana teto amin'ny fireneny reny dia de lasa mamonjy eto amin'ny toby mba hakatoky de manatona ny ray aman-dreny toy izy hoe ny aozy izy de ataoko miadana tsara ny foko totra hoe mba manamaivana ny zavatra mitranga ve anao tsy zany manome voninahitra
lay nanome anao teny azo antoka hoe fiadanana ho aminao mahery ny fiadanana omen'Andriamanitra satria izy mihitsy no manome an'io amin'ny alalan'ny fanahy masina noho ny famelan-keloko mba ho vita fihavanana amintsika mampitopatopatsika io dia satria tsy ampy lay firaisantsika aminy ary zany no antsoava atao mandrakariva hoe mibeba zany miverena amin'Andriamanitra atoloro ny aretina asa felispoizina ampisaraka aminao ny asa maty rehetra sy famarinana rehetra ny ota rehetra dia ho vita fihavanana amin'Andriamanitra dia raisitsika iainantsika tokoa ny teniny to hoe fiadanana ho anareo Jesosy lay tompony no mandidy an'io asy ianao ary satria tiantsika tokoa izy dia miteny hoe nataoko hoe zanako ianareo ary rainareo zanaky n'Andriamanitra dia zanaky ny fiadanana fa tsy zanaky ny fikitranana zanaky ny famborampon'Andriamanitra fa tsy zanaky ny fahatezerany ka hoe hanamelo koa ny eritreritra sanatry Romana 5:22 zany manaraka izany dia satria feno sy tanteraka tokoa ny fiadanana zay omen'Andriamanitra ka tsisy hoe hanontany hoe totrany tsampy izy tika atao tsy mahita tory izy tika atao tsy afika hoe tsia feno sy tanteraka tsy misy anombinana tsy misy salasalana tsy misy ampina zavatra hafa koa fa raisitsika amin'ny finoana hoe misaotra anao Jesosy ny fiadanana omenao dia raisina ary zany tokoa ny voasoratra eto rehefa nahenlaza ny tompo ny amin'ny hoe fiadanana dia nasehony azy ny tanana sy ny lany voniny tiana ny vokatra eto amin'ny mpianatra voasoratra hoe dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo andiny faharoapolo mamarana ny fakitsika teo zany ka lay fahoriana teo no nitahotra dia nanjary fifaliana tsy ombotratra mampatsaro ny teny Jesosy hoe miala helinareo izy dia ho tonga fifatra zay tokoa rehefa tonga Jesosy tsy mampitomany Jesosy tsy mampahory Jesosy tsy mampitahotra Jesosy tsy manameloko Jesosy tsy mandringana afa-tsy ny devono fa Jesosy tokoa mamonjy ny azy ary ory ny fon'Andriamanitra rehefa mahita olona ampahoriny ny tahotra izy tsy zakan'Andriamanitra io satria tia izy fantaro zany hoe fitiavan'i Jesosy tsy ameny fiatanana dia faly izy zao satria tonga tokoa ary tonga eo aminy tonga ho azy Jesosy dia riseho taminy ary naneo fa tsy miova ny fitiavany azy tsy miova ny nafantarany azy tsy miova ny fifitianany azy fa niteny azy izy hoe zany nahary anao efa nanavitra anao aho asy anao ary tsy mivantitra fa nataony vita tompo-kavatsy eo am-pelantanany tokoa ianao riavako ka tsy misy maharombaka zay am-pelantanan'Andriamanitra na afaka anakosoka ny anaranao eo amin'ny tanana eo amin'ny fonina ao amin'ny boky masin'Andriamanitra Andriamanitra nanoratra zany tamin'ny rany zanak'ondry dia Jesosy maty amin'ny fijarena arak'izay zaraigny ho amintsika ny hery ny fiadanana zay mahandriamanitra azy mba tanteraka araka ny teny Paolo andro Romanina tokoa nefa ho antsika hoe Andriamanitra ny fiadanana hanoritoro any satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo ho voninahitran'Andriamanitra ivavaka isika misaotra anao zay Jesosy fa raha miasa tokoa ianao dia izy amono mahasakana misaotra anao zay fa tsy mijery amin'ny maha-olam-panotanay be siasi be fahalemena be famosana rakotry ny aizina ny tamotra tafasaraka aminao tsy mahita anao akory nefa eto ianao dia manoloana anay mandraka riva tsy olona ianao ka andanga tsy olombelona ka hanadino ny vehivavy mampinao mety manadino ny teninao iza kosa tsy manadino anao iny rehefa natao tompo-kavatsa maritra zany soratra zany rehetra amin'ny fahafatesanao teo amin'ny azo fijanina dia nanika ianao ombona mba ho voasoratra ao aminao ao amin'ny fanjakanao ny anarana tsirairay avy hoe zanaky ny fiadanana olon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra mandova ny fanjakan'Andriamanitra manak'izay dia ny fiadanany ka ny voninahitra ho anao ray zanaka sy fanahy masina ry anao hatramin'ny taloha mandrak'izay ary ny fiadananao dia mba ny olona ankasitranao amin'ny anaran'i Jesosy.